Faly miarabantsika tsirairay avy indray a tratra izao maraina ny alarobia izao a amin'ity 18 volana septambra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny famindram-pony sy ny hery rehetra avy aminy indray so zava-dehibe eo aminao zany a. Tsaro fa betsaka ny olona efa notomandry ianao kosa dia mbola tombontsoanao ny fofinaina mavelona izay ao aminao. Alohan'ny dirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray fahasoavanao. Dia misaotra anao ihany koa Tompo tsy mitsahatra ny mijerijeretra maso ary manitsy anay amin'ny lalaka alehanay. Andray ny teninao izay ankehitriny dia irinay tokoa ny mba hiasanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay mpisolo avy any an-danitra. Nalaina amin'ny Korintiana voalohany toko 5:1-20. Korintiana faharoa toko 5:1-20 manao hoe izay tsy mahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga famarian'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Amen. Namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy hovonjena hoy ireo izay nanitsika ny Tompo. Noho ny tsy namonjen'i Kristy ny tenany indrindra nefa no hananany mpanota fanantenana fahamelan-keloka na sitraka eo mason'Andriamanitra. Raha tsy nahomby na koa kivy Kristy teo amin'ny fanatanterahana ny famonjena ny mpanota dia tsy ho nisy ny fanantenana ho an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy ny Adama rehetra. Feno fandavan-tena ary feno fahafoizan-tena ny fiainan'i Kristy manontolo. Ary ny antony mahavitsy anisan'ny kristiana mahatoky dia ny fibahan'ny fampararahampo, ny tena sy ny fanaovana an'izay mahafinaritra eo amin'ny toeran'ny fandavan-tena sy ny fahafoizan-tena. Indreny fa ny riana lalina ao amin'ny Kristy sy ny etaetany hamonjy an'izay very tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no namindranony fahamelomana avy tamin'ny mpandika lalàna ankeo amin'ilay mpisola avy any an-danitra amin'ny alalan'ny finoana azy ho mpanavitra ny tena manokana. Natao tao amin'ilay antoka avy any an-danitra ny fahotan'ity tontolo meloka ity izay nanao ny asany ny maha-Andriamanitra azy raha ny arom-pahoriana ny olombelona ary noho ny fankalana sy ny valifatin'ny vahoaka izay tsy tian'Andriamanitra noho ny nambaran'ny tenany hoe zanak'Andriamanitra. Izy irery no afaka mamaly an'ilay jiolamanitra sy ny jaly. Hitan'ilay mpanavitra izay efa ho faty teo amin'io jiolahy io ny eloka kely kokoa noho ny an'ireo izay nanameloka anazy ho faty. Tsy meloka noho ireo mpisolona sy mpanoratan-dàna ary ihany koa mpanapaka izay nafanafota amin'ny fitakiana ny hahafaty an'ilay zanak'Andriamanitra izy. Finoana manahoana re no hita tao amin'ity jiolahy efa nialaina teo amin'ny hazo fijaliana ity nandrain'i Kristy izy tamin'ny fotoana izay toa nahitana fa tsy azo inoana mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra azy. Nisy feo hafa noho izay re nanodidina teo amin'ny vavaka nataon'ilay jiolahy mahantra. Feo izay nitory finoana izany ary nipaka tany amin'ny Kristy. Feo nitory fanavotana ihany koa sy famonjena no re teo anivon'ny fangiry firiana teo am-pialana aina. Nomem-boninahitra tao amin'ny zanaka sy tamin'ny alalany Andriamanitra ary noho izany dia isika ihany koa no raisiny ho zanany malalany noho ny amin'izany fitiavana izany noho ny amin'ny sorona ataony teo Kalvaria dia olombonjensika ankehitriny ka ho raisitsika ho fifaliana, raisitsika ho zava-dehibe isan'andro ihany koa fa tsy ho rery isika fa efa manana mpisolo vava tokoa avy any an-danitra. Amen. Ianay tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao ireo ny amin'ny izany fitiavanao izany, mangataka aminao izay ireo mba ho tehirizinao ambalanao tokoa. Tsy ary manjakariva fa efa voavonjy ary aoka izany famonjena ho anay izany manosika anay hikajy ny fahamarina avy aminao
anosikana ihany koa anana fanolora-tena sy fandavan-tena tahaka ny nataonao, ary anosikana ihany koa tsy hankamamy an'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.